Resaka an'izay tontolon'ny kabary izay ihany sika dia tahorina anivon'ny fankalazana ny Jobily fa 5 taonan'ny fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara izay natao teto Antananarivo dia nihazo ny fianaratsoa ny fanilo miampita ka dia nitanterahana tamin'izany fidinana ifotony tao fianaratsoa izany ny fanendrenan'ny filomparitany Vonjomaika hitantana ny FIPIMA ao fianaratsoa. Fararan-danonana ny teto amin'ny renivohitra faritsy Matsiatra ambony ambo-pianaon'ireo mpikabary nanamarika amin'ny 15 taona ny ijoroan'ny FIPIMA ny fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara. Natomboka tamin'ny Jiabeny inga teo amin'ny gara ny hetsika. Tamin'ny alalahira sy ny fanentanana no namakivaky ny tanàna no notorian'ireo mpikabary ny teny faniva hoe izay tiany tendrazana dia tiany tandrazana. Ny farana teo amin'ny lapan'ny faritra teto tsy an'olon-droa ny Jiabeny. Ny Zoma zany fandraisana tamin'ny fomba manetriketrika ny fanilo ampitaina teto amin'ny faritany FIPIMA Fianaratsoa, teto amin'ny lapan'ny faritra teto tsy an'olon-droa no nanatanterahana an'izany. Ny sabotsy kosa dia nisy ny lanonana izay fanatanterahana famoahana ny mpianatra. Eo ihany koa ny fanasalorana lamba ary indrindra ny fampitanana izany fanilo zany amin'ny fomba manetriketrika ho an'ny faritany FIPIMA Fianaratsoa. Misy ihany koa moa ny fanendrena ny filoha Vonjomaika ny faritany FIPIMA Fianaratsoa dia Andriamatoa Rajoma izany. Andriamatoa Rakotomanga ititolorany anitra Andriambovonja ny rado itony filohan'ny tsampana aty an-toerana. Raha Andriamatoa Rajoma Paul kosa ny voatendry filoha-paritry ny FIPIMA Fianaratsoa. Avy eto Fianaratsoa dia azo antoliara ny fanilo ary epitany Frantsa amin'ny volana Aprily 2024. Mbola manohy ny fangatahana famoahana ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny ministeran'ny Arenakibon'ny tany ny mpiara-miasa noho ny rara 20 miliara ariary. Io no isan'ny vaovao nisongadina nentina tamintsika toko lasy toko vavy tamin'ity takarivan'ny latsinainy ity. Ho amin'ny rapitso ho amin'ny 7 arivo amin'ny fanome fotoana eto indray tsika metraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma.